Toy izao indray havana ny teny zaraina izay atolotra ho anao anio. Anio fankasitrahana manokana amin'ny fomba ho anao olony ny tompo. Araka ny voasoratra amin'ny filazantsara amin'ny Marika toko voalohany andimy faha iraika ambin'ny folo, mivaky toy izao ny anaran'i Jesosy hoe: ary nisy feo avy any an-danitra nanao hoe: ianao ny zanako malalako, ianao ny sitrako. Ho tahiny ny asan'ny tananao satria ho tanteraka aminao ny voasoratra amin'ny Eksôdôsy toko faha iraika amby telopolo andiny fahatelo, mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy hoe: ary efa nofenoko fanahy an'Andriamanitra izy dia fahendrena sy faheran-tantsaina sy fahalalana ny amin'ny tao zavatra samihafa. Ary tsy hitsanga menatra mandrakizay ianao satria ho tanteraka aminao ny voasoratra ao amin'ny Joela toko faharoa andiny fahafito amby roapolo, mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy hoe: dia ho fantatrareo fa ao foan'ny Israely aho, ary izao no Jehovah Andriamanitrareo, fa tsy misy hafa, ary tsy ho menatra mandrakizay ny olonako. Mino ary dia tsy mbadika any amin'ny lafiny tsarako hatrany ny fiainanao. Mandram-peona tompoko.